Amoaka didim-panjakana mahakasika ny tontolon'ny asa fanotana boky sy ny momba ny tranombokim-pirenena ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina. Ampahafantarina ireo rehetra misehatra anatin'ity tontolo ity fa hisy ny fivoriana ny 12 Martsa ho avy izao, izay atao etsy amin'ny efitrano Doks Anosy, izay ampahafantarina mombamomba izany lalàna vaovao izany. Ny fametrahana ity lalàna ity dia tafiditra ao anatin'ny politika pirenena momba ny boky sy ny vaky boky. Natao ihany koa izany mba hanatsarana ny tontolon'ny boky. Raha tokony ampahafantarina ny 2 Martsa lasa teo ny logo vaovaon'ny Federasiona Malagasy ny Baolina Kitra, dia nanambara ny FMF fa noho ny antony manokana dia nahemitra ny famoahana ny valin'ny fifaninanana. Etsy andanina nefa dia naneho fisaorana ireo olona 7,500 nandray anjara tamin'ny fifaninanana nanamboatra logo azy ny FMF. 7 ankehitriny ny isan'ny firenena voakasiky ny valanaretina coronavirus. Manodidina ny 704,000 ny isan'ny maty ao Chine, izay firenena nipoiran'ity valanaretina ity. Raha ny ao Korea Atsimo dia voalaza ny maraina ny 3 Martsa fa nahitana tranga vaovao misa 100. Mbola tsy tratran'ny coronavirus kosa ny ao Moyen-Orient raha toa ka mahatratra 12 ny isan'ny maty ao Iran. I Italia kosa hatreto ny firenena Eoropeanina voamafy indrindra.